Fa nisaotra ny vahoaka malagasy tonga nanefiny adidiny tamin'ny 2020 ny volana oktobra lasa teo kosa Andriamatoa isan'ny Cool Roger sy Jules Etienne Roland izay candidat samy nanolotra n'Andriamatoa Rajaonary Mapianina tamin'izay fifidianana izay. Tao anatin'ny valan-dresaka izay nitanterahany araka tamin'ny mpanao gazety moa no nanamafisany fatokisany ity candidat izay mbola tohanan'izy ireo ity. Nitondra fisaorana ho an'ny vahoaka malagasy ary nanamafy ny fitokisan'izy ireo ny candidat Rajaonary Mapianina, Andriamatoa isan'ny Cool Roger sy Jules Etienne Roland izay candidat nanolotra raha tokany hoe sorona tamin'ny lisitry ny candidat ho filoham-pirenena izy ireo tamin'ny volana aogositra 2024. Dia féliciter d'abord ny candidat zay natolotra imrahala Dr Cool Roger sy Dr Jules Etienne zany dia manolotra ny félicitation ho an'ny candidat zay natolotra izahay. Faharoa dia misaotra ny malagasy rehetrarehetra zay nandray anjara tamin'ny fifidianana teo iny satria be dia be ny malagasy zay nandray anjara eo amin'ny 1,900 mahery ary misaotra ny malagasy zay nanome toky zay nifidy ny candidat Rajaonary Mapianina ary amin'ny tenako manokana dia misaotra ny membre ny mitambany amin'ny antoko Madagasikara fivoarana. Fa nandritra ny fanambarana nataon'ireo mpiaradia amin'ny candidat Rajaonary Mapianina ireo no nanazavana fa ny fionan'ny candidat tamin'ny filohan'ny tetezamita ary koa nanambarana ny paikady vaovao hoentiny mandrindra ny fampielezan-kevitra amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny fahavalom-roapolo ny volana novambra ho avy izao ity no hanomboka ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara.